moa zany aravantsika mpanao gazety rehetra eto Toamasina misaotra koa ny famarinany antso sy ny fanasana zay nataony antoko ZVFM teto Toamasina sy ny fiangonana mazava ho azy ny antony diako eto Toamasina dia eo aloha voalohany indrindra zany ny tokana ny tranon'ny radio RMA zany izay vita dia nanasa zareo ny amin'ny tokanany trano radio moa efa nisy hatramin'izay fa nanofa trano foana hatramin'izay dia zao vao vita ilay trano zany dia hitokana n'ilay trano faharoa makarakara izay koa eto Toamasina ihany koa zao voalohany tonga eto taoriana ren'ilay déclaration nataoko amin'ilay hoe firotsahana ho fidiny ireny araka ny fangatahan'ny vahoaka zay eran'ny Madagasikara zany dia ampafantatra an'izay koa eto Toamasina sady anazava ny antony zay filatsahana zay sy ny sorosorotrasa ny amin'izay tokony tanterahana rehefa tonga ny fotoana ka tanteraka soamatsara ilay zavatra nan'Andriamanitra anahy mikasika an'io amin'izay ty firenena malagasy ty. Ny radio ve zany sokatra bebe kokoa amin'ny ara-politika koa ankoatran'ny vavahana zay koa. Ny radio zany hatramin'izay dia misy vaovao ny radio ary amin'ny radio azy misy vaovao dia mamoaka ny vaovao rehetrarehetra na vaovao ara-politika na ara-tsosialy na ara-toe-karena na ara-pivavahana dia mazava ho azy zany fa isokatra koa zany ny radio amin'izay resaka politika zay ary efa resaka tamin'ny tompona andraikitra ary hoe malalaka ny radio azonareo atao amin'ny mampanao gazety anareo ny manasa zay mpanao politika rehetra tsy hisakanavana na mitoko politika izy na mitoko politika iny mitoko politika iny dia malalaka njary anareo ny manasa mitoko politika samy maneho ny hevitra aneo dia ataovy mitoko politika maro samihafa na ASVM izy na Mabary izy na TIM izy na inona ny tokony ka manana famohan-kevitra dia azonareo atao ny manasa azy dia mifampiresaka eo raha azo atao manao dia mahafasafasina izy vao mainka tsara hoe TIM sy Mabary ohatra na ASVM sy TIM na ZVFM dia afaka mifampiresaka eo zara mpanao gazety ny manasa ny olona fa dia ny olona zay afaka miresaka fa malalaka zany le radio zany. Amin'ny sehatra politika toko nirosaka anao ary mpitarika fiangonana voalohany koa nirosaka ho filohan'ny repoblika aiza ho aiza ny tantaninao ny raharaham-piangonana sy ny resaka raharaham-pirenena satria zavatra roa mitovitovy andraikitra iansoroana ihany. Izy miankina ny lalam-pandrenana misy eo fa raha ohatra hoe ny lalam-pandrenana mbola iainantsika zao no mbola mipetraka ao ny laïcité de l'État dia lasa tsy mitondra fiangonana intsony zany lasa filoha fa lasa mitondra firenena. Lasa ny firenena indray zany ny fiangonana hoentiny amin'izao fotoana zany firenena iray manontolo ianao ny laza hoe samba ny filoha hoe mitondra fivavahana nyrotsaka efa nisy teo loka pasteur Andriamanjato reny efa nanarana fa tsy tafavoaka pasteur Daniel Rajakoba pasteur Julien Ndrianjoary fa tamin'izany moa zany matetika tsy mbola ny tamin'ny vahoaka hoe mitondra fivavahana mitondra firenena fa aleo mpanao politika ihany dia tsy mbola resy lahatra ny olona zany ny antony koa tsy dia mbola mazava tsara mihitsy hoe ina le politika ina atao hoe politika amin'ny olona fa fieritreretin'ny olona fotsiny hoe rehefa fivavahana dia fivavahana rehefa politika dia politika nefa ny fivavahana tena politika mihitsy ny baiboly tena politika mihitsy misy fitondram-panjakana ao misy fanonganam-panjakana ao misy fametrahana mpitondro ao misy politika na développement ao misy politika ny fahasalamana ao misy politika ny kibo ao misy politika ny toe-karena ao tena politika daholo no anatin'io baiboly io fa saingy ny azy indray ny politika ny politika ny tsy mangalatra satria aza mangalatra izy ny baiboly politika ny fitiavanamana fa tsy fitiavan-tena fitiavanamana tahaka ny tenanao politika ny tsy mamaly faty ny fahavalo tsy politika na valy faty zany ny politika fa politika ny famelan-keloka sy ny fampihavanana tsy politika ny kolokolo fa politika ny tsy manao kolokolo zany daholo no anatin'ny baiboly ny fahatso-kevitra ny olona foana miresaka hatramin'izay raha vao fivavahana na pasteur dia efa tsy tokony hanao politika fa raha vao politika zany nge dia mangalatra marina tokoa zany politika ny alatra ny sasa fa politika koa ny tsy mangalatra
sasany politika magorokarena ho azy arak'izay fantany tenany any politika zay fa politika koa no tiaviny namanao taka ny tenanao donc ny politika antsika teto zany hatram'izay dia le politika an'le classe ny mpanao politika hoe ny rehefa manao politika ianao raha vao tsy mangalatra dia mahantra mialo raha manao politika ianao raha vao tsy ny tenanao ny trondrovinao mahantra ianao mialo eo dia politika ny kolikoly mba azahoana mahazo be da be dia ny kolikoly sy ny affaire zay ny politika anankiray dia zay nefa ny ainantsika teto nandritry ny 7 taona ka anova ve zany tsika sa tsy anova ka raha anova ary ianao dia ndao ary politika ny baiboly iray no ampiarina fa raha vao politika ny baiboly io no ampiarina tena miova mihitsy ny olona ary tsisy maova olona zany raha tsy ny an'Andriamanitra ihany no afaka manaova ny sain'ny olona sy ny toetra ny olona anankiray amin'Andriamanitra ihany zany ka raha manapa-kevitra malagasy hoe tena iova dia ndao ary politika ny soratra masina indray no arahana amin'ny alalan'ny fanampirenena hoe pasteur ohatra am'izay dia hoe naminany dia hoe amin'ny alalan'izay no nilatsahana fa pasteur teo ndraiky nandidika hoe ny fangatahany vahoaka ozy izy ianao dia irotsaka ho fidina amin'ny 2018 aiza ny mahakasika amin'izay ia le fangatahany vahoaka irotsaka koa nefa tany 2013 fa le faminaniana 2013 nazava le izy talohany 2013 fa tsy 2013 no hitondra pasteur Mayolla fa manomboka 2003 rehefa tanteraka ny faminaniana ny alany ratsiraka iverenany atongavana valomanany amin'ny fitondrana rehefa tanteraka io 2003 dia manisanao 10 taona fa rehefa afaka 10 taona dia ianao nitondra ny fanjakana dia 2003 zany ny reperana andrasanay rehefa tonga ny 2003 lasa tokoa ratsiraka tafaperaka ny filora valomanana dia verina amin'izay le faminaniana hoe mbola misy mpitondra roa aoriana ny filora valomanana zay nareo vitondra fanjakana fa 7 taona ny mandany filora valomanana io dia jareo zay 7 taona zay zany tsy ao anatin'ny mandany normalina le 7 taona satria mbola lany zany mandaa voalohany dia tsy malany mandaa tsony izy amin'le faharoa zany dia raha mandrika ny alany eo dia iny zany ny reperanay manaraka indray le 7 taona ny fitondran'ny filomarika ravalomanana dia rehefa tonga amin'izay le fatanterany ny anjaran'ny filomarika ravalomanana 2009 dia nijerevana amin'izay le faminaniana dia hoe fitondra roa zany aorian'ny filora valomanana ty teteza mita ty zany ny voalohany dia mbola izy mpitondra faharoa eo jerevana nivoaka ny élection 2013 ny élection dia ozy izy ny olona rehetrarehetra hoe mangataka aminao am'izay pasteur tsaha am'izay anao fa mila vonjeny ty firenena ty fa tombe 2013 ny élection zany anazavany zay olona tafaresaka tamiko hoe tsy mbola izay ho nihiditra amin'ny 2013 io fa mbola misy mpitondra faharoa dikany zany zay tsy milatsaka amin'ny 2013 tsy milatsaka zay 2013 satria tsy izay ny amin'io dia akahoana zany tobelina fa nisoratana 2013 daholo dia ona ny vavamboaka dia eretanao ny vavamboaka zany fa tsy mbola izay io fa raha zay io raha milatsaka 2013 zany tondra teto am'izao raha ohatra ka nanao 2013 satria nitombe tamin'le calcul n'le faminaniana le izy le faminaniana tsy diso fa ny calcul anay tamin'izy midiso le hoe après 10 ans zay ny anao hoe dans 10 ans dia lasa ny 2013 ity fitondrana ty no mipetraka eo sy mamenatra an'izany zay koa isan'ny nanoana n'ity fitondrana ty takatsika rehetra zay nanoana anazy ko satria mitady fanovana tamin'ny mois de juin teo ny olona ny fatalohan zay nefa mitady hoe raiso am'izay ny andraikitra pasteur fa mijaly le vahoaka naova mpanao politika anazy fa za tsy afaka nanao déclaration mihitsy raha tsy tonga am'izay le afatra avy tamin'Andriamanitra hoe lazao amin'ny vahoaka am'izay amin'ny collégium amin'ny 5 io fa ametraka anao am'izay hitondra fanjakana dia zay le apetraka zay zany mivoatery nanao analyse n'le faminaniana indray anao hoe ahoana moa le apetraka misy karazany firy ny fomba ametrahana olona anankiray eo amin'ny fitondrana tsisy afa-tsy karazany telo ndray dia ny hoe mametra-pialana le filopirenena na mialy dia soloana izy zany araka ny lalam-pandroenana zay misy eo na maty le filopirenena ny faharoa dia fanonganam-panjakana no avana mametraka olona eo ohatra nyreny tamin'ny 72 91 2002 2009 reny zany zay koa nafana mametraka olona faharoa eo fa misy fahaty olona saramandrika be zay dia ny fahatelo fifidianana no afana mametraka olona eo dia ny safita ino ary nanaovana n'le fanambarana araka le fangatan'le olona
dia za tsy ianao hoe ndao ivavahana mba ho fato ny filoham-pirenena na hoe andao nonga-panjakana na koa hoe andeha tonga dia hitaona vahoaka hidina any an-dalambe fa ny décision niraisina tonga dia tsotra fotsiny décision niraisina aloha ny vahoaka zao any nametraka anao dia hitao tokoa izy avy amin'Andriamanitra sa tsy avy amin'Andriamanitra dia zay ny anton'le hoe mirotsaka fa neviny le mirotsaka ho fidina ihany vahoaka ihany no mametraka anao fa za tsy mifidy hoe lo fanonganam-panjakana mipetrahako ao na hoe hivavako ny filoham-pirenena ho faty zay ny anton'le